transparency international tokony hitovy ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana. Manamafy ny député Brunel Razafy-Androf ilaina fifampiresahana navotana ny firenena. Ady tany Ambatomaro, solombavambahoaka iray manakana ny fampiarana ny didin'ny fitsarana. Mbola mikafaliana trano no ianako aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MDS amin'ny ity takariva ny zoma faharoa ny volana Desambra ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tompoko lasy sy tompoko vavy asaky sahady ianao naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Tokony hitovy ny fampiasam-bola eo amin'ny 100,000 kandida amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara hoy ny nambarany avy eo anivo ny Transparency International. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny tsindry ataon'ny mpanao politika amin'ny piasa eny anivon'ny orinasa ka nahatonga ny Transparency International nampiseho ny antsoina hoe charte d'intégrité du secteur privé face aux élections de 2023. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tokony hitovy ny vola ampiasan'ny kandida amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara hoy ny Transparency International Initiative Madagasikara. Misy amin'ireo mpanao politika no manao tsindry sy raha matahora amin'ny piasa manery ny hifidy azy ka nahatonga ny Transparency International Initiative Madagasikara namondrona ireo orinasa ary nampiseho ny antsoina hoe charte d'intégrité du secteur privé face aux élections de 2023. Ny ady amin'ny kolikola sy ny fangararana sy ny sisa dia izay indrindra hoe raha tora orinasa ireo miditra anatin'ilay club anti-corruption business club tokony volontaire koa izy anao sy ny an'ity zavatra anankiray ity avy eo satria mifandraika amin'ilay fahitsiana tiana mapetraka ihany ilay izy dia omena fotoana izy mazava ho azy eritreretany an'ilay izy fa io tena zavatra iray tiana ialana koa anatin'ilay izy dia misy ny mpanao politika manao extorsion de fonds any amin'ireny orinasa ireny hoe tena mametraka manao pression mihitsy izany hoe matetika moa dia ny mpanao politika amin'ny fitondrana satria izy manana fahefana izany mampiasa an'ireny hoe tandray fa ho ampiakarina eny hiatranareo raha vao tsy manao zavatra raha vao tsy manohana anay nareo tandray misy karazana fampiorohorona ohatran'izany mety mandeha zany ka mba ialana amin'izay zavatra izay dia ambarao anay izay zavatra izay raha misy fa izay koa zany vonina anampy an'izay orinasa matsapa tena hoe sahirana sy anjadinina karazana tsindry ohatran'izany. Anisan'ny nasainy ny Transparency International Initiative Madagasikara anatrika ity famelabelan-kevitra ity ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa tsy tonga namaly ny fanasana. Tsy maintsy tsy afaka manery olona ho azy izay ilay averiko foana satria izay sady tsy polisy ny tsy zandariny tsy fantatra fa anatin'ny fiarahamonim-pirenena zavatra atao dia mampitombo ny mpiara-miasa aminay aloha izany satria tahaka an'ireo charte teo aloha dia misy institution ao anatin'ilay izy misy koa ny atao amin'ny fiarahamonim-pirenena anisan'ny natonina voalohany ohatra ny CENI tao anatin'ity zavatra ity satria raha mpifidianana ny resahana mbola tsy nahazo valiny aloha izay hatreto mbola mety mieritreritra koa ngamba ny CENI zoany koa izay fa mananteny izay hoe rehefa mihebetsaka ireo institution miditra ao anatin'ilay démarche dia mety ho resy lahatra kokoa ny orinasa sasany hoe ay tena sérieux ity zavatra ity dia izay fa tsisy azo atao an-tery ilay izy ny anay moa ny fanentanana izany dia mitohy foana ary rehefa nanomboka efa fantatrareo hatramin'ny tapaka taona ity izay ny manao fanentanana eraky ny faritra ho an'ny mpifidy ho an'ny mpiatsehatra rehetra hoe oka ilay fifidianana 2024 mba tena nihevitra amin'izay ny manjaka fa tsy mivola ntsony dia fanohizana an'izay ity atao ity. Tranga misy matetika ny tsy fahatongavana solombavambahoaka mandritra ny fandaniana lalàna anankiray toy ny ahoana marina ary ny fifampifehezana anatin'ny antenimieram-pirenena misy lalàna mifehve izy ireny miatra ihany koa ve izay lalàna izay ato anatiny ity fanadihadiana ity ary no amaliny ireo fanontaniana ireo amin'ny sary serendran'ny sary ny Andrakoto Malala. Ny alarobia lasa taona lanteny anivon'ny antenimieram-pirenena ny lalàna vaovao ifendra fipampianarana eto Madagasikara. Solombavambahoaka 20 no nanatrika ny fivoriana 13 amin'ireo no nanaiky. Madagasikara nefa manana solombavambahoaka 150 raha araka ny fitsipika anaty mifehy ny antenimieram-pirenena antony telo ihany no ahafahana manapaka marary mamitahiraka na raharam-pianakaviana izay anana fanamarinana avokoa. Raha araka ny lalàna ihany koa
tsy tokony olanina ny lalàna iray raha tsy ny antsasamanila miampy iray ny solombavambahoaka manatrika ny fivoriana izany hoe enina mpifidim-polo dia mbola tsy nisy mihitsy zany a fipetrany raisina araky ny voafaritra ao anatin'ny fitsipika anatin'izany efa nisy ihany koa ny atao hoe fanairana nataony ny filohan'ny antemera-pirenena indray mandeha indroa raha be indrindra makasika an'izay le hoe absentéisme assiduité na fanatrehana sy tsy fanatrehany solombavambahoaka zay mijanona ho teny fotsiny zany satria maro ny antony voalohany indrindra aloha de tompona andraikitra ny solombavambahoaka tsirairay avy a ny am'izay le hoe tsy fahatongavan'izay faharo tompona andraikitra ihany koa ny birao maritra satria izy a no mampiatra reo ny lehibe tokony ampiatra sy ampatsiah andreo solombavambahoaka am'izany hoe adidiny sy andraikiny ny fidianany vahoaka azy zay ary ny fahatelo tompona andraikitra ny mpitondra fanjakana satria ny mpitondra fanjakana anatin'izany ny filohan'ny repoblika ny ao mpanatanteraka io resahako izay tarihan'ny filohan'ny repoblika satria entiny amina fotoana ohatra raisiko amin'ny fotoana fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ity taona itya dia solombavambahoaka maro avy amin'ny vondrony TGV ny IRD no manaradia ny filoham-pirenena tany avaratra tany sarotra ve izany mampiatra ny fitsipika misy ambony lalàna ihany koa ve izany androm-panjakana mpanao lalàna nefa nresaka tsy voafehin'ny fitsipika ny solombavambahoaka indrindrandrindra ny maro anisa zany avoaka no mijery hoe tony ve mbola mendrika atao solombavambahoaka fa efa tsy voafehin'ilay bureau permanent intsony izany hoe solombavambahoaka maro anisy zany ary tsy misy sahako ny manambara fa tsy misy zany fampiarana ny voafaritry ny fitsipika anatiny ao anatiny io antemera-pirenena io indroa ao anatin'ny taona ny fivoriany antenimera ampirenena ny volana May sy ny volana Oktobra 80 andro avy ny fivoriana rehetra izany hoe 20 andro ao anatin'ny 527 no antsoina ivory ny solombavambahoaka iray fa zara raha misy tonga manatrika ny fivoriana ihany ny mahagaga nefa rehefa fandaniana teti-bola dia feno ny efitrano misy lalàna ambanimbany kokoa noho ny hafa ve izany sany fampianarana mihitsy no atao ambanin-javatra eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia fotoana izao hijerena izay tena maso ny firenena ho kosa nanambarany solombavambahoaka Brunel Razafy Tsiandraofy tsy olana dia miemotra kely aza ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha toa ka miroso amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory andiniana izay tena ampandroso marina sy tena izy ny firenena ny malagasy samy malagasy Asinandria Malala sy Tokatra Marolahy tena ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mialohan'ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafy Tsiandraofy fanavotana ny firenena tena izy eo amin'ny samy malagasy no tena ilaina sy vahaolana tokana amin'izao fantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao ka raha ohatra ka tena hoe vonona amin'izay marintsika tena hoe ametraka n'ity firenena ity amina fototra vaovao rafitra vaovao tena hoe mamaly ny zavatra andrasantsika sy antena itsika dia amiko tsy misy olana mihitsy na miemotra ny 2023 hevitra zay satria na anao 2023 tsika dia mbola zao lalana zao ihany mbola zao rafitra zao ihany zao fomba fanao zao ihany zao fomba fitantanana zao ihany zao fikiana andoha amin'ny any ivelany sy mpamatsy vola zao ihany mbola andraindraytsika dia azo afatra sy azo refesina fampandrosoana misy eto fa raha ohatra tsika tapa-kevitra hoe ndao raisina tanana amin'izay ty firenena ity za miteny amintsika fa ao anatina vanim-potoana fohy kely dia mahazo fandrosontsika na le antsony ny vazaha hoe croissance ary azo eritreretina ao anatin'ny fotoana tsy dia ela ihany koa ny atongavantsika ny fampandrosoana tena izy na hoe ny développement réel za aloha zany a dia mirona ary manaiky ny sina fifampiresahana na conférence nationale na concertation nationale satria za manokana dia resy lahatra zato isan-jato fa tsy mbola maleo tenitsika ary tsy mbola misy fahaleovan-teny eto zavatra rehetra zay atao dia mbola andrasana vahiny zavatra rehetrarehetra zay atao dia mbola andrasana mpamatsy vola na ny rafitra misy eto ary dia mbola be dia be ny miankina amin'izay mpamatsy vola sy avy ny ivelan'izay ka zany mahita hoe tsy efa fotoana ve zao mba handraisantsika tanana amin'izay sy atongavantsika amin'ny fametrahana rafitra tena mitondra n'ity firenena ity makany fampandrosoana sy mamaly ny zavatra andrasana ary indrindraindrindra ametrahantsika ny tena atao hoe fahaleovan-tena tena izy fa hatreto aloha araky ny nambarako tsy feno mihitsy fepetra ilazana fa hoe maleo teny Madagasikara
Atreto dia mbola andrasany rehetra fatratra ny fanapahan-kevitry ny mpitondra momba n'io fifampiresahana io. Ny an'ny mpanohitra moa dia mazava firenena fahatsiseza mba ho antoky ny filaminana sy tena fampandrosoana marina ao aorian'ny fifidianana. Ny vavaon'ny sosialy kosa indray dia fianakaviana iray no manana olana resaka ady tany ety Ambatomaro. Efa nahazo rary ny teny anivon'ny fitsarana izy ireo saingy mpanao politika iray no manohitra ny fampiarana ilay didy. Sary sy rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Olana eo amin'ny tany no akaran'ny fitsarana androany. Olana 4 amin'ny volana febroary teo. Azy ny tany manana taratasy ara-dalàna saingy teren'ny eto Ambatomaro atao lalana. Misy lalana ho an'ny daholo be efa voatokana nefa valy-tokotany ihany no teren'ny olona ho ampiasaina. Efa nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana izy ny volana febroary teo ary nahazo alalana amefy ny tany. Arodan'ny olona ihany anefa izay efa mitsangana. Solombavambahoaka iray mihitsy no mitarika ny fandravana. Rehefa napiatra an'ilay didy zay dia ny démolition didy roa no navoaka amin'ny fitsarana tamin'izany fotoana, démolition sy fermeture na chemin privé. Rehefa natao io exécution io dia ny démolition ihany ny vita fa ny fermeture hatramin'izao dia misy olana. Rehefa nanatanteraka an'ilay fermeture indray izay taty aoriana dia robain'ny olona foana. Noho ny taty aoriana moa dia nisy solombavambahoaka nijoro teo amin'ny taninay izay rerehavan'ireo olona mampiasa ny tany hatramin'izao ka tsy mahatonga an'ilay taninay ohatran'ny voasopatra foana. Dia ireo izay zavatra mipetraka eo amin'ny taninay dia alaina, potehana dia angalarina. Tsy fantatra hoe vol autorisé ve zany sa hoe ahoana any dia tsy hita ny fananantena nefa ny tena olona manana didim-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana araka ny ambaratonga isan'isany. Efa tapitra nandalovany avokoa ny dingana rehetra saingy tsy mihatratra ny didy. Efa tapidalaka leny tompony tany. Ny anjaran'ny mpitorotompoko dia tena hoe tokony hanatanteraka ny didy satria izay ny lalàna. Ny fitsarana zany dia namoaka didy, rehefa mamoaka didy ny fitsarana hoe ho tanterahana io didy io dia tokony ho tanterahana. Tsy afaka manao na inona intsony ny mpitoro hoe anao inona indray ary tsy tokony hisy olona afaka hisakana n'izany hoe fanatanterahana ny didy zany. Satria izay ny andraikitry ny fitsarana eto amin'ity firenena ity. Ka raha tsy omentsika sandany na valeur zany ilay didim-pitsarana dia anahoana ny fiainantsika malagasy. Taorian'ny fandrodanana ny tambony, nisy hatrany ny fitorinana petrany, saingy mihemotra hatrany ny fitsarana hatramin'izao. Teboka 4 ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ity androany ity. Teo ny mahakasika ny fandaniana ilay volavolan-dalàna manova ny rafim-pampianarana ka manafoana ny fanadina-panjakana CEPE eto amintsika. Ny teboka faharoa ihany koa dia mahakasika indrindra ny lafirasy ateraka izany. Ny fahatelo mikasika ny fanapahan-kevitra tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra momba ny FCE ary ny eto Madagasikara. Mamentina amintsika ny andendin'izay Germano Menjanary sy Tahiriny Aina. Tsy manara-dalàna ilay fandaninana ilay volavolan-dalàna izay isan'ny manova ny rafim-pampianarana eto amin'ny firenena hoy ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry mamafisiny fa endrika mampiseho fa tsy lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara initranga teny anivony anteny miram-pirenena iny. 20 ho azeny tao 20 20 amin'ny raiky amin'ny 10 amin'ny 100 amin'ity loi d'orientation scolaire ataon'ny fitondra mpanjakana ty ary ity dia concerné daholo na ny ministère ny éducation nationale io na ny ministère ny enseignement technique io na ny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique. Ministère ingy no tonga teo raha ny lalàna dia tokony takina zany ny fetratsisa atsasaky lisan'ny député miampy ray vao azo risona ny délibération atao zany hoe les valeurs lesmique olona telo amby folo no nandany azy nefa tena hoe ianao ty loi d'orientation ty zany ity zany nitondrana ny fanabeazana indray eto Madagasikara. Misy akony amin'ny fanabeazana eto amintsika ny fanafoanana io fanadinam-panjakana io ho hatrany ny nambarany. Eny taona zany ianao vao eritreretina hoe isy certificat ataon'ny mpianatra. Les classes de 6e zany ianao tokony efa secondaire anao zany vao afaka CP 6e dia hoe efa mba miakatra collège zany fa lasa le 6e zany ianao amin'io dia lasa mbola any amin'ny primaire ianao lasa mitombo ray zany le taona ananaovana an'le izy. Nifantoka tamin'ny fanapahan-kevitra amin'ny isolona ireo loha masinina any amin'ny FCE kosa ny famakafakana izay natao ny fanirira zava-manantandy
nambarany fa endrika ho fandaniam-bolam-bahoaka sahady no miseho amin'io tranga io. Efa nalefa tany Espagne nitady lomasinina tany, asa iza olona iza nalefa tany lamasinina lomasinina sy mba frein mba tsy tenenako tsisy frein nentina vany de zao anao investissement ndray vaky balina le volam-panjakany de mitokan-javatra ao anatin'ny délestage de mbola mampanantena fa hoe manana 500 mégawatt rehefa tsy navita 400 mégawatt de mba manake hoe tsy navita ianao de aza misalotra 500 mégawatt n'olona ny sasarany olona de fiany fitaka slangy ny fomba hitantanana an'le Madagasikara. Teboka farany voaresaka tao anatin'ny fandarana androandry ny makasika ny etra izay midangana eto Antananarivo. Lasa mpanofatrano ny komina ny vahoaka ankehitriny na de efa nandany vola nanorona sy nanangana aza. Ianao vao tonga eo amin'ny fitantanana Antananarivo tamin'ny propagandinao zany de tokony efa fantatra tsara ianao hoe ahoana ny fidiram-bola ny ty komina andeha irotsahako tantanana ty fa tsy omaly ianao vao miteny hoe ny impôt sy ny anona nge ny vola mameno kesin'ny komina de zany nge ny mameno kesin'ny komina fa ny fahaizanao mitondra ny fahaizanao mitantana ny fahaizanao politika no tantananao ny tanàna Antananarivo de misy ireo fiaraha-masa maro ho entinao hanasoavana ny tanàna Antananarivo, hainao ny manetsiketsika an'ireo olona malala tanàna ivelany hanampy ny tanàna Antananarivo mba ahafahana hanana Antananarivo mahafinaritra. Hainao zany ny atao hoe politika fa tsy ianao nge tsy hoe anao gestion financière ny komina Antananarivo fotsiny hoe zetra miditra ao ny tantanana de ino no ampandehanana ny tanàna Antananarivo, tsy izay nge ny mere. Nambaran'ny fandarana androandry fa mitaky fisokafam-panahy ho an'ny vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny. Betsaka ireo endrim-pahalovana miseho eto amin'ny firenena ary raha ny tazana aza dia ininy fitondrana ompotena sy simbaina mihitsy ilay firenena. Pejy ny fampianarana maoka fanambarana androany mpianatra avy eo anivon'ny ENS manerana Madagasikara no ny fampanantenana paokaty nataon'ny mpitondra dia manambana ny tokony indray izy ireo tsy mitana ny teny nomeny ny mpitondra ankehitriny ka manome fehim-potoana hatramin'ny 5 desambra izao ny mpianatra. Asin'Andriamalala sy Tokotry Marola. Fampanantenana paokaty tahaka ny mahazatra no azon'ny mpianatry ny ENS manerana any Madagasikara. Fampanantenana ho efa herintaona izay kanefa tsy misy akory ny didim-panjakana ampiarana io fampanantenana io. Fanambarana izay mpianatry ny école normale supérieure manerana Madagasikara izay ahitana ny ENS Antananarivo, ENS Fianarantsoa, ENS Toliara ary ENS Antsirana dia manao izao fanambarana izao. Noho ny tsy fahatanterahan'ny fampanantenana ny amoahana ny décret numéro 2021 portant réorganisation des écoles normales supérieures à l'université et de l'école normale supérieure pour l'enseignement technique notakina tamin'ny 9 janoary 2024 izay nanomezana anay fehim-potoana 20 andro izay nanomboka tamin'ny 12 janoary 2024 ka tokony ho ny farany 12 martsa 2024 izay sy tanteraka hatramin'ny farany akory dia manaitra ny tompona andraikitra isan'ambarantonga izahay mba hijery akaiky sy hanohy ny famoahany ilay décret notakianay. Ao anatin'izany indrindra ny fanaovana ho lara-pahamehana ny fandraisana ny mpianatra rehetra na vita fifanana na lapene, mapene, kapene tao amin'ny sekoly ambony mpampifana ho pisehatra amin'ny tontolo fanabeazana sy fampianarana mba ho mpiasa-panjakana raikitra. Noho izany dia manome fehim-potoana hatramin'ny lasinainy 5 desambra 2024 izahay hamahana ny olana ary raha tsy mahazo valy mafapo izahay dia iroso amin'ny dingana manaraka. Araka izany dia tompona andraikitra feno ministera voakasika ny amin'ny mety ho fikorotanana teraka izany. Zo ary tombotsoa ho an'ireo tanora na vita fianarana no takiana ho ireo mpianatra ka tsy tokony hisy mihitsy ny sakana tsy hamoahany ministera sy ny mpitondra io didim-pitondrana io. Tao anatin'izay fotoana izay moa zany amin'ity décret ty izay nangatanay dia misy andiny maromaro izay tombotsoa sy zo an'ireo mpianatra ENS rehetra. Tao anatin'izay nefa ekena fa nisy ihany ireo fandraisana mpianatra navoakan'ny ENS fa kanefa tsy fanaraka araka amin'ny tokony takina izay nampanantenana anay tamin'ny 2021 io. Tsy teny fotsiny ohatry ny tahaka ny hoe fandalovana contractuel ho an'ireo mapene na lapene. Miankina izay valiteny minisitra tompon'andraikitra araka izany ny mety zava-hitranga amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ratsaivina dia noho ny fampanantenana paokaty isak'izay metsika ataon'ny mpitondra no fototry izany olana rehetra izany.
Ny tokona tsy nentina andray ny asany ny mpiasa eo anivony antenimieran-doolo io maharainy io vokatry ny tsy fahazahoan'izy ireo ny tambin-karamany. Efa nisy ny fifampiresahana saingy tsy nisy vokana izany ary tsy mbola tsy voavaha ihany koa araka izany ny olona napetraky ny fanjakana. Raha ny fantatra nefa dia Androany Zoma no tokony iroso tamin'ilay fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feteti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2023 ny loholon'i Madagasikara. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny raharaha fa eo amin'izay vaovao an'ny fitokonan'izay hatrany dia fantatra ihany koa amin'izao ora iresahako izao fa mitokona ny ponetsy ampefilo sy ny etsy itaosy amin'izao fotoana izao midina an-dalambe ary mandoro kodiarana mihitsy noho ny olany delestage sy ny fahatapahan-jiro ela loatra. Ny vaovaon'ny tontolo iainana dia anatin'ny fametrahana paikady sy fampahafantarana ny rehetra ny fivoaran'ny tontolo iainana eto amintsika. Misokatra araka izany tranonkala azahoana manangom-baovao na manao fikarohana. Azony rehetra tsy dia ny ity takelaka angom-baovao antsoina ihany koa hoe Ai Natiora izany tompon'andraikitra ho vaovao ofisialy avokoa no avoaka amin'izany. Araka ny fanazavany ofisy pirenena misana ny tontolo iainana na ny ONE. Avitra Solondrabe sy Mathieu Prince. Natiora amina velaran-tany ray hetsy-hektara ny potikisa taona manerana ny Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana nanomboka ny fahaleovantenany mankaty. Fanondranana sy fitrandrahana tsokosoko ny alina, doro-tanety sy filana maro samihafa amin'ny ilain'ny olombelona no antony mitarika ny fahampitehana. Maro ny voka-dratsy aterany ary efa iainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ho fametrahana fitantanana maharitra ny harena voajanahary dia nosokafana ny site Ai Natiora ahitana angom-baovao maro ahafahana mandamina sy mametrapetraka paikady ary afaka ampiasain'ireo mpisehatra maro amin'ny tontolo iainana. Novatsian'ny USAID vola tamin'ny alalan'ny tetikasa haitaona natanterana izany. Misokatra ho an'rehetra ny site web satria adidy ho an'rehetra ny fiarovana ny tontolo iainana. Porta io zany dia ahafahantsika mitady izay angom-baovao rehetra ilaintsika rehefa mahakasika ny tontolo iainana. Afaka hitantsika ao anatiny araka ny rahazain'ny monsieur le GT ny momba ny famolekazo ohatra azontsika revanao. Hitantsika ao koa na ny zavatra izay mampalahelo antsika indrindra eto amin'ny firenena ny fahamaizan'ny tontolo iainantsika. Afaka jerentsika ao anatiny izany ohatra ny ahoana ny fahavitantsika ny ezaka ataontsika amin'ny resaka fambolekazo fanamaitsoana Madagasikara dia hitantsika ao koa ilay anankiray lafiratsiny izay mbola iadivantsika mafy ny resaka fahasimban'ny tontolo iainana fa tsy mijanona hatreo ihany ny zavatra hitantsika ao. Afaka hitantsika ao koa ny vaovao mikasika ny tontolo an-dranomasitsika akoatran'izay tena vaovao teknika ny vaovao mikasika ny fitantanana an'ilay izy koa dia hitantsika ao anatiny io texte réglementaire zao ohatra hitantsika ao anatiny site web io daholo raha misy olona tia lala hoe inona daholo moa dingana rano ohatra raha anao an'izany akapermi environnemental zavatra tsotra ohatra izany hitantsika ao anatiny io zany inona daholo ny dingana rano raha tia andeha anao reboisement izay eto amin'ity fokontany na faritra misy anay ity aiza ny toerana azona ianaovana dia izany angom-baovao rehetra izany avondrontsika eo amina toerana anankiray daholo izy amin'ny fianantsika ny plateforme io dia ny rehetrarehetra afaka mijery daholo na mahakasika anazy na mahakasika ny faritra izay tiany ho hita eto Madagasikara tsofoka ao anatin'ilay site web fotsiny izy dia ao daholo ny angom-baovao rehetrarehetra azony jerena daholo dia azony alaina koa misy azony alaina téléchargena mihitsy ny données ao dia esany milamina. Tetsy anosony nanehoana-pahibe maso ity plateforme Ai Natiora ity androany. Niarahana tamin'ireo mpiara-mombona antoka maro avy eto an-toerana sy misehatra manerana ny Afrika. Andro mifanandrify amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny système d'information géographique na ny SIG. Fanangonana ny antota-taratasy ny hetra sy ny fitadiavana ny fitaterana ny akora fototra ny vidy kasasara ny mpiasa santionany amin'ny fahasaranana sedrain'ny mpandra raha madinika salansalana eto amintsika avokoa ireo na eo azy zany izany dia tsy sakana amin'ny famokarana ny vita malagasy iray amin'ireny ity orinasa manodina ireo akora efa niasa ity. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Aina. Vinavinaina tsy latsaky ny roa tapitry sariary ny vola ampiasaina nananganana ity orinasa madinika manodina ireo akora efa niasa antsoina hoe propylène ity. Eritaona sy tapa no niketrehana vao tonga amin'izao dingana famokarana izao azona fonondana, kidoro, seza sy ny maro hafa. Akora efa tsy miasa intsony no akora fototra ho azy raha vidina kosa ny lamba atao fondro entana vita
fiarovana ny tontolo iainana sy fitsinjovana ny fahefa-mividin'ny tsirairay no tanjona ary famoronana asa ihany koa. Ny lamba zany no ampiasainay mety daholo mampiasa lamba coton zay mampiasa lin mampiasa lamba imperméable koa an'le hoe zaza ampipiampandrina sy hoe mba afaka tsy hoe tsy aloto be zany izy fa afaka fafana amin'ny lingette de afaka madio. Main d'œuvre tena miasa be mihitsy satria tena manao kidoro anankiray zao ohatra tena eo amin'ny ray andro manindry satria manesika fotsiny de aveo manjaitra tanana satria zaitra tanana iny fa tsy vita amin'ny machine. Mitaona isaky ny 2 herinandro ny ambina polypropylène laina ny amin'ireo orinasa lehibe. Ankoatra izay, mila toerana lehibe ihany koa ny fitehirizana ny akora ampiasaina. Ny izy zany resaka le transport zany hoe le camion ilivrena anazy eo amin'ny eo zany ny dépensenay journalier eo zao eo amin'ny hoe 200 000 ariary par jour eo fa hitany be zany zay rehefa araky ny quantité ampiasainao sy ny zavatra enjehana zany de misy fotoana aloha sahirahirana kely any fa mandeha kelikely nanomboka olona roa zay tam'le nanao concision tana zao zay eo amin'ny valy eo manao anazy de zay zao sarotra mandaka fa efa manomboka tsy maraka zay ary na ny toerana ampiasaina anazy arany efa tsy atonina fa tsy maintsy hoe analebie anao somary angarangezangezaka zany satria na le stock lentana niorana avy mbola izy hoe tena mila espace be zany amin'ny anaovana stock fa tsy maraka zay zao de hoe sady manana mialehibe tokony hoe ialehibe zany zay raha mifanirina fa io moa zany miankina amin'Andriamanitra ihany zay zavatra mitrango io fa manasa zay zany hoe zavatra mba tsy ho verimaina le izy nefa mety amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Tao anatin'izay fotoana nanangana ny orinasa keliny izay nikihana avy amin'ireo efa nanjifany vokatra no nitondra fanatsarana sy ivoarana mila toanana ny vita gasy ranonambarany na avy amin'ny fanjakana io na avy amin'ireo mpanjifa mila tsaraina mandrakariva kosa nefa ny kalitaony vita malagasy mba tsy hitenenandratsy azy ireny. Izany tokoa tsy mitaraina sy mikakaiky amin'izao fotoana izao noho ny fahalotony eto Antananarivo renivohitra misy vovona tokoa mantsy ny fako amin'ny toerana fitobiana fako rehetra ary mantsina mihitsy ny tanàna fako hatreny afovoana arabe fako manentsina ny akandrano mirongatra ny aretina indrindra fa ny aretina vokatry ny loto sy ny fofona manepotra ny ben'ny tanàna sy ny kopinina nefa atao mitazapotsiny ary tsy matanteraka ny fampanantenana izay nataony fa nandehadiny avitra solondray be sy Mathieu Prince. Arak'izao hitantsika amin'ny sary zao dia tia la réunion kely no misy anay amin'izao fotoana izao. Araky ny hitantsika ao aoriana ao dia manoloana ny fako misavovona ho an'ny ety amin'ny faritra la réunion kely. Fokontany maro no manary fako eto. Hitantsika ao aoriana ao ihany koa amin'ny sary fa misy baka ordure anankiroa izay anangonana ny fako kanefa efa tena misavovona miparitaka ary manetsina ny lalana mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Mitaraina ireo mponina manoloana an'izany satria efa amam-bolana no zara raha misy manala ireto fako ireto. Andeha raha antsika aloha ndresadresaka ny arahana tamin'izy ireo arahana sary fanehoana manoloana ity fako misavovona ity toerana ity. Apalahelo amin'ity toerana misy anay ity fiveloman'ny olona amina rivo maro eto lasa fako no mameno an'le toerana satria le izy betsaka ny aretina amin'izao betsaka ny fahasalamana eto amin'ny toerana misy anay nareny kely zao tena marary daholo na ny ankizy na laritra n'inona feno ny trano miditra any atokantrano fotoana ny lodisia zao tonga daholo ny fako manerana an'Antananarivo tsisy manala le fako mba malahelo zay polo zao dia vahoaka daholo foko tamin'ny firy no varotra eto aminay eto nefa lasa fako indray ny amidy eto zao ny enan'ny vahoaka eto amin'ny partenariat kely eto fa ty tsy vitan'ny sema zany ty ataony zareo politika ao ambony ao toerana camion ody zao fa tianay dia averanao samivaty zao hitanareo resaka loto zao tsisy anina mihitsy fa dia tamin'ny samiva izy mba nadio mba nanisy ohatr'izao mba misy camion telo efatra tsisy fako ohatr'izao mihitsy tamin'ny tena taloha fa tamin'ny navadiny zareo tsy may zavatra dia io vakina fotsiny ohatr'izao. Zao ny enany eto nefa le olona mitady
tsisy fagnontaniana akory na be an-tanàna fa tsy lasa ohatrany manakorotana saim-bahoaka fotsiny fako saika ataony zareo politika sa ino aloha mieritreritra ny mera iandra ohatr'izao ny naloha varimana naloha mieritreritra n'iny ihany tamin'iny ary mbola nadio daholo ny tanàna ary zao tsisy naditso mihitsy fitondrana teo aloha tena mazava madio foana isanandro ny fako eto tsy misy amin'izao fotoana nefa ny fako lasa mitoky feno Antananarivo tonga dia asoro zao ten'izao le fako fa tsy mety aminay mahitsy le izy sy mba noavy ny vahoaka ray manontolo manerana amin'ny Madagasikara. Zay ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mponina tetỳ La Réunion kely fa tsy nety ihany fa maro ireo toerana bakan-jorodira moa zany na fanangonana fako no misavovona ho Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fandraisana andraikitra aloha hatreto ataony avy eo anivon'ny commune sy ny SMA izany mampitaraina ny olona satria maro ny voka-dratsy aterany eo ny aretina eo ihany koa ny fofona indrindra ihany koa fotoana ny lotsy zao sy ny fahavaratra ka angatahana sy hitaraina n'ireo mponina amin'ny tokony andraisana fepetra aingana dia aingana ndeha arahintsika tsaky tena reto sary maromaro reto amin'ireo bakan-jorodira hita eto Antananarivo renivohitra. Ny vavany sosialy miditra sikelikely anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izay anairana ihany koa ny mipetraka amin'ny toerana iva sy ny toerana avo andray ny fepetra rehetra mifanandrify amin'izay. Nanao ny fanadihadiana teny amin'ny fokontany ambanina ampamarinana ary Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Tokatrano 20 isa ahitana olona 300 mahery no voaterina afindra toerana ny ala ny toeram-ponenana tamin'ny Tondasa tetỳ amin'ny fokontany ambanina ampamarinana nandritra ny fotoam-pahavaratra sy ny fotoanany rivotoza. Nisy tamin'ireo olona ireo anefa no niverina tamin'ny tranony noho tsy fisiana toeram-ponenana hafa. Faritra mena ety ary nametrahany BNJRC sainy ireo toerana mety isoloza. Misy hatrany anefa ireo manohy ny asa fanorenana na manorina trano vaovao. Tsy mety ny teny ny tompon'ny trano, tsy fantatra ihany koa na manana fahazon-dalana hanorina na tsy ireny olona ireny. Ny hita aloha manjaka ny fanaovana tsolika eo anivon'ny commune kanefa miatra manaina aza mbola minimy kipy ny tompona andraikitra. Saina mena iray tamin'ny Tondasa sisa no mbola mitsangana ety amin'izao. Raha ny fanazavana dia isy fanentana natao andreo monina ety amin'ny faritra mena ny anivon'ny BNJRC izay mametraka ny saina mena. Ao amin'ny INFP Mahamasina sy EPP Mahamasina kosa no andraisana ireo trapona. Dia rehefa verina somatsara moa ny fotoam-pahavaratra sy anna dia verina tsikelikely namorony trano ihany ireo olon'ireo afa-tsy ireo tena amin'ny faritra tsy azo ivalozana izay raha tsika mahita amin'ny faritra ambany vato iny. Raha mandinika angamba zao nareo efa be da be ny trano mipetraka fotsiny iny trano foana zany tsy dia misy mipetraka fa ireo izay tena tsy misy alea moa zany fa voatery tsy maintsy mipetraka amin'ny tranony dia efa manao fanentanana izay mba ialany indray mba hamonjy fianakaviana na hamonjy toerana afaka ametrahana azy ireo. Vaovao fanatanjahantena dia nivoaka omaly ny anaran'ny mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny fampifondronana Barea. Fiomanana hiatrehana ny fiadiana ny tompon-dakampirenena Afrika na ny tranony natokana ho an'ny mpilalao tompon-dakampirenena. 7 izy ireo no nantsoiny mpanazatra Romuald Rakotobe na Iroro tamin'ny alalan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Ny 20 amin'ireo no tazomina. Saika mpilalao efa niatrika fifantsana ny ankamaroan'ireo voantso. Misy ihany koa anefa ireo voasambany andrafitra ny ekipam-pirenena Barea raha nambarany. Anomboka ny 12 Desambra izao ny fampifondronana ny Barea A. Isy lalao ara-pirahalaina 4 ho ataon'izy ireo mialoha ny andehanany any Algérie. Ny 17 Desambra izao dia ny ekipan'ny La Réunion ahitana mpilalao malagasy sy frantsay no hifandona aminy etsy amin'ny kianjan'ny Barea ny Mahamasina. Anomboka ny 13 Janoary ary farana ny 4 Febroary ho avy izao ity fifantsanana ity. Ao anatin'ny vondrona C moa no misy any Madagasikara miaraka amin'ny Maroc, Soudan ary Ghana.
eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fisionana tany Johannesburg androany Zuma ny lohandohan'ny episorony eo anivony ANC na ny Congrès National Africain sy ny antokony Nelson Mandela mba hiresaka momba ny hoavin'ny filoha afrikanina tatsimo Cyril Ramaphosa. Ity farany izay fantatra fa eo ambany fandrahonana sy fanenjena no niraharaha mikasika volabe nisy nangalatra tao an-tranony ny volana febroary 24 mialy rarinombana sy Manora Andriamalala. Mbola manjavozavo tanteraka no avin'ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo Cyril Ramaphosa amin'izao fotoana izao taoriany sy ny raharaha fanalambaraka izay nahakasika ity filoham-pirenena Perinasa ity. Araka ny loharanom-baovao misy ny feomandeha amin'ny fanesorana azy eo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena any Afrika Atsimo azy. Ahina ho nanitsakitsaka sy nanao fitondrantena tsy mendrika tamin'ny raharaha vakitrano nisy eo tao amin'ny iray tamin'ireo toeram-ponenany tamin'ny volana febroary 24 i Cyril Ramaphosa. Nahitana vola mitetina $5,000 na fenina tao ambany seza atao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray izay tsy dia misy mpampiasa firy. Tsy nampandreny mpitandro filaminana manoloana ny zava-nisy nefa ity filoham-pirenena ity taorian'io trangana vakitrano io. Nandinika sy nandalina ny tatitry ny voamera mahaleo tena momba ny andraikitry ny filoha Ramaphosa tamin'io raharaha volabe io noho izany ny teo anivony anteny mera ka izao ny afara tamin'ny fandrahonana amin'ny fanesorana azy eo amin'ny toeran'izao. Manoloana izany dia nanatanteraka fionana androany Zuma ny Congrès National Africain na ny ANC sy ny antokony Nelson Mandela hiresaka momba ny moaviny ity filohany ity. Tsara ny mampatsiahy fa manana ny maro anisa ao amin'ny parlemanta nanomboka ny taona 1977 ny ANC ka izy ireo no mifidy ny filoham-panjakana hatramin'ny faranan'ny apartheid sy ny fahatongavan'ny demokrasia. Raha nilaza tamin'ny anao manjery ireo olona akaiky ny Cyril Ramaphosa io marain'io fa tsy ady hijanona eo amin'ny toeran'ity filoham-pirenena any Afrika Atsimo izay mananika ny 70 taonany ity amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky ny ialany kosa ireo mpanapa-kevitra eo anivony ANC na ny Congrès National Africain na ny lehiben'ny Eglizy Anglikana izay manaiky rontana amin'ity raharaha ity aza dia nitalao sy niady an'ity filoha ity. Mipetraka noho izany ny safidy hoe ity filoham-pirenena ity sakorontana izany no mampanany Afrikanina Atsimo maro amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny mpanohitra sy ireo mpisehatra lehibe ao amin'ity firenena ity. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia amin'ny herinandro io no anatanterahana ny fivoriana anapahana raha irosina tsia amin'ny fanenjehana ity filoham-pirenena Afrikanina tatsimo ity. Dia izay inkory no manakatona ampejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mialohan'ny sarantsika ireto ny fandaharam-potoana rano eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Aorian'ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News no anarantsika ny horonan-tsary mitohy Gli saison 5 izy ity épisode 7 sy 8 no arahantsika amin'ity androany ity. Aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary Morbius. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindray tompoko.